efa ny aodiadio ambaravarina ny fiakaranzandary misa telo amin'ny valopolo mirahalahy nitena tanteraka ny nakidy Madagasikara kanefa samredina sivy amby efapolo amin'ny zato tapitra eny ary toboklastiko vava anatin'ity fandarana ity anao zany miaraka amintsika androany ariva zany ny Andriamatoa Honoré Rakotomany nataontsika filo satria moa zay efa filohan'ny HCC teo aloha ary pailalana efa ataontsika hoe kaikantitra amin'ny fahaizana ny lalàna eto Madagasikara fantatrao fa ny zavatra be dia be mihitsy ny zavatra niseho tao anatin'izay herinandro zay ary dia anisan'ny nasaina mihitsy zany izy androany aloha mba nazava ny hevitra mikasika ny hoe zavatra niseho tao amin'ny CES tamin'ireo liste fifidianana listin'ireo candidat zay ho fidiana reny miarabanao Andriamatoa Honoré Rakotomany dia faly miarabanao koa Andriamatoa Davidson ary misaotra anao ny évité satria tena évité spécial mihitsy zany satria le raha-pirenena tokoa zany toatra ny somary famofo be ny any zany le izy ary faly miarabanareo mpiaino rehetra koa sendra mahita an'izao izao satria matetika tsy misy fandarana amin'ny sabotsy raha tsy araky ny voalazan'ny Andriamatoa Davidson dia hoe fandarana manokana mihitsy zany izy ity manokana ny antony dia miazakazaka ny raha-pirenena ary dia misy resaka manodidina an'io CES am'izao fotoana zao hoe cour électorale spécial ianao filohan'ny HCC teo aloha ahoana fijerinao ny zavatra niseho hatramin'izay ary zay tokoa moa zany le izy to ohatra somary mamparehetra dia ohatra mampatahotra ihany satria voalohany indrindra zany dia hoe misy mpizarana makodolo reo ary misy ra-pianatro dia nefa tena ohatra manao tovakana mihitsy le ohatrany hoe famerezana azy fanenjehana azy ary misy izy moa dia mangataka hoe ny fialan'ny izy reo mihitsy zany am'izao fotoana zao i zany zavatra tena hoe manahirana ary ny mampalahelo karaha io nefany ny tena mampatahotra zao ohatra ny araky ny efa nisy ny asa fa nisy olona fa asa ny teny ngamba tamin'ny hainao manjery hoe efa teo minatin'ny andeha amin'ny lalan'ny fitony iny zany tsika na fitohina ara-politika zany na fitohina ara-piarahamonina nefa ohatran'ny vomaika ohatran'ny sarotra le raharaha zany tsy tapitapitra zay lasa le sarotra tapitra teo ka le izy zany sendra maky maimaika moa zany le ataontsika hoe didina avoakany dareo décision moa nataony zany asa moa fa raha tamin'ny fisanarambany lampandrena raha mikasika ny fifidiahana aloha dia hoe are kanefa ngambany hoe amin'ny farany ngambany voaka fifidiahana zay vao ataony hoe ary zany nefa samy didy tsarana ihany noho zany le didy tsarana io zany moa dia nilaza moa zany hoe 650 aloha voalaza fa hoe nametraka ny anarana na candidature tao amin'ny HCC zany hatramin'ny 10 heures farany zany ny andro vo tamin'ny andro voatondro nefa dia ndazy izy hoe ary zay masy re izy masy hitan'ny olona satria hoe retavle izy dia hoe 650 iry ambony ery nefa rehefa jereva nisy 10 zany deo zany dia ozy olona ahoana ozy izy hoe tsy fanihitra ve zany 650 sy 10 dia nanakiraha izy zany dia hoe voalohany tio zany hoe inona no mahatonga ny hoe ranona sy ranona sy nonanarina misy tafiditra anatin'io lisitra io nefa sy mahafeny fiapetra ny rehefa namaky an'le didy aloha dia amin'olona anakiroa dia nisy antonatony zay nazavany azy dia hoe tsy fahadisoany dareo sy natonga azy teto toerana tena teto Madagasikara enim-bolana zany satria hoe zay eto mihitsy mivatantenanao zany physiquement fa nono nataon'ny fanjakana sakanany fanjakana tetezamita ozy izy zany hoe zay zany tsy niteny hoe fanjakana tetezamita izy fa ny tena marina dia zay moa hoe tsy fahadisoandareo mihitsy zany raha izay zany dia ny amoa zany efa nilaza foana zany hatrany na tamin'ny gazety tsoratra na tamin'ny fahita lavitra fa misy le hoe théorie des obstacles juridiques sy théorie des obstacles de fait sy théorie de la force majeure reo zany mety izy azo ampiarina amin'ny dareo zany olona anakiroa izay karazany de hoe théorie zay zany ny anakiray moa zany dia hoe voalaza fotsiny hoe dia mafetra amin'ny fiapetra rehetra izy araky ny lalàm-pifidianana lalana filatsahana filoha voalohany amin'ny ty république fahevarty ary araky ireo fanarahana irasam-pirenena
dia ny tena ataontsika hoe angamba antony hoe tena mavesatra to ngamba hoe tena zay ngamba tena hoe fitonina apaisement zay zany hitako tena ohatrany hoe antony ohatrany hoe nanao politika ihany zany CES hoe raha ny tena izy zany a tam'izay zany de nanao politika zany a ny CES ny tokony fantatra rehetra zany de zao ny fisarana avy mbola lampanondrinana na CES satria chambre roa aminy io zany dia ataontsika hoe institution juridico-politique zany hoe lalàna sady nefa fanakeny amin'ny politika satria zao raha ohatra ianao mianatra le hoe droit constitutionnel zany a de mijery boky ianao de tsy maintsy mahita anao hoe droit constitutionnel et science politique zay zany satria raha vao miteny droit constitutionnel anao de efa politique zany satria amin'ny akatra fahefana zany ka androm-panjakana izy zany a kanefa zao le juridico matelo zay vao hoe politique zany hoe raha ny tena tokony ho izy zany ary zay mifona nampiarinay zany atrany a de hoe lalàna ka ao ny politika raha ohatra ty misy politika tena ampiarina zany ao anatin'ny lalàna zay zany tena izy zany a ary zay moa zany satria moa aveke tsy manapaka anao président ohatra hoe lalàna aloha zany voalohany zay vao ampidirinao ny appréciation politique zany zay vao mampiditra ny appréciation politique ianao raha ohatra ka tafito anatin'ny lalàna le izy ary isika tsara amin'ny fisarana tampo mahafantatra tsara moa zany le andininy fahafito amin'ny valopolo am'ilay lalàna fehizoro a larana efatra amby rivo aotra tsipika aotra enina pitelopolo a tamin'ny voalohany volana oktobra efatra amby rivo a andininy fahafito amby valopolo le atsotsika eny amin'ny ataontsika hoe eny amin'ny palais zany a eny amin'ny fisarana hoe pile zany hoe pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi pour violation des préceptes généraux de justice et des principes fondamentaux sisy zany hoe misy tsy aradrariny a nataon'le fisarana de makany amin'ny fisarana tampony izy a amin'ny fandravana de azo ravana izy zany a fa io a de ny filo voalohany no tsy maintsy ny ataontsika hoe mitarika le fivirina ary io ataon'dareo hoe toute chambre réunie zany hoe miaraka dolo zany a mpisara maro zany ka ohatrany zay ko zany tikatra amin'ny ajerena koa tikatra mombany hoe HCGT zany hoe tsy maintsy anatirana ary efa tonga moa zany andrimatoa président didiratsiraka de faly miaraba anao tonga président fa raha ohatra ka tadirinao tsara angamba rehefa hoe nilaza ianao tendrena ianao a filohan'ny fisarana avy lampandreny de nilaza aloha aoka aloha mba heritreritra androany alina sady mbola mivadiko aloha iraka mivadiko dozy ianao hoe zaokotry za fa rehefa tsy zao de hoe tsisy tsony de tompola tompola Victor Ramantra teo alohako tam'izay fotoana zay ino ataoko a zao maso any deniko tamin'ny tompola Ramanitra ny ao a raha ohatra moka didy fisarana tsy fanaraka amin'ny conscience ko a de tsy zay tsiraitrako a de nanaiky any zany sozy tompola Ramanitra hoe ekeo fa so de lasay mpanohitra ianao de nanaiky a toka avy ambotsoroatra ary ianao izy iaraka anao ny didy mpanjakana tsika tonga teny a de hoe nazavaiko taminy ny antony sa matsy ianao izy aka tonga de manao intervention ataovy an'izao ty ataovy an'izao ty ka zay tsy tiako a de izy tena laza mihitsy tsy anao zany intervention zany ary za de misaotra an'Andriamanitra misaotra azy be dehibe fa zao mandra-pialako filo tao tsy mbola nanery hoe ataovy etran'izao ty ataovy etran'izao ty ary indrindra tamin'ny mbola fahavelon'ny tompola Razanamaso Marcel rehefa miteny zany zay mbola menaka sy zay namana eritreritr de nekeny ndraindray matsy ahoana mety fa zany didinareo zany azavainay zao président de tena nekeny mihitsy hatram'izay ary tsy mbola nandidy mihitsy izy hoe tsy maintsy zao nataonareo hoe zao nataonareo a ary zay ny tena isorako azy manokana mihitsy ary asorovako azy lalandava zay tsy faneritsy tenena tsara tao amin'ny fisarahana avo a lampandreno io zany zay zany de tiako mariny zay zany hoe raha eniko tsara ianao zany hoe tamin'ny ianao président ny HCC zany de afaka niasa tsara ianao tsisy le azo mitenen'ny ankizy am'izao fotoa zao fa ny tsinitsindry zany fa tena hoe malalaka tsara ianao naka ny décision nareo tao amin'ny HCC tamin'izay tena niasa malalaka tsara mihitsy a ary tsisy tsindry bokotra araka fitenindareo zany a fa tena niasa malalaka tsara mihitsy fa ity zany moa zany be dehibe ity la aminazy ny hoe za tsy mahafantatra mihitsy tro fa de besaka moa de miteny hoe misy tsindry bokotra angamba izy io misy zavatra hafahafa angamba izy io fa za moa inona moa didirako am'izany zavatra tsy fantatro fa ny zavatra kosa zao a ny misy a ny lalàna fanohitra zay aloha de andrarona anao le lalàna moa zany de hoe asy hoe
ny tena tokony ampiarina amin'io voalohany indrindra aloha zany a de hoe samy miteny taona rehetra ny andiny ny enina amby efapolo ao amin'ny lalam-pandrenina république fahefatra azavaiko tsara zany de manarakaraka an'izay ny andiny ny fahafito amin'ny lalana fejour laharana 24 tsipika aotratra ohatraohatra 5 tamin'ny 2 marsa 24 jero tsara zany filarany lalàna am'le daty a de aveo koa lalana fejour laharana 12 tsipika aotra 10 tamin'ny voalohany aogostra 24 a zay atao hoe ifidianana ny filohan'ny république voalohany am'ty république fahefatra ty zay reo zany atao hoe misy lalana fanipako reo de ny andininy na ataotsika hoe tepoka fahefatra ambe folo a tamin'ny tondrotra zay efa nampidirina olanana manakery tao Madagasikara tamin'ny 20 décembre 2012 ka ny voalohany indrindra zany a dy zao amin'nreto le hitanao zao fa mbola tsy milaminy le hoe rovida miala zay zany am'izao fotoana zao zany a misy hoe za tsy hiala satria zao tokony hitovy ny alana 90 andro za de ny hevitra de hoe samy 90 andro zao ny tokony ho izy antony voalohany zao tsy mbola ampiarina le andininy enina amby efapolo a raha tsy efa le république efa voafidy président de république élu ary efa misy tepitsarana ao aminareo fitsanana avy mbola lampandreanao milaza tsara fa hoe ny filoha tete zamita dia filoha-pirenena fotsiny chef d'état fa manao ny asany filohan'ny république izy a fa tsy filohan'ny république a noho izany tadio tsara fa fatareo voakanareo a tsy filohany faratampony ny foloalin-da ozy hoe ny filohan'ny république voafidy any a no filoha faratampony a ny foloalin-da mivoaka tao zay didy zay na asana hevitra mivoaka angamba na avy zany izy io a c'est-à-dire moa izay manarakaraka an'izany ny tokony hiatra dia ny andininy fahadimy sy ny andininy am'dimy fahadimy lerana fejour momba ny fividiahana filohan'ny république voalohany zany sy ny andininy fahefatra amby folo zay samy lazany hoe 90 andro daholo nahoana moa satria zao le andininy fahafito an-dalana fahefatra am'le lalana fejour momba ny fividiahana na hoe loi organique relative au code électoral fiandalana momban'ny fividianana zany io de zao lazainy io am'le momban'le hoe miala meloa zany reo hoe avoaka hoe ny asaka publié ozy izy ataotsika hoe teny français le izy teny français le izy a publié fa voaka le anarana avoaka le anarana le lisana de de zao izy ny ampitsiny zay zany hoe andarana fahafito andarana fahefatra zao nefa fa tadio ao amin'ny andarana fahafito andarana fahefatra io de hoe publié ozy tsy nilasa izy hoe amin'ny fomba ahoana misy masy a le hoe avoaka any amin'ny gazety mpanjakana misy a raha hoe misy fahamakiana avoaka amin'ny enao manjery a araky ny isy volana 12 aotra 20 tamin'ny septembre 12 sy najerivo fatareo tsara satria nampiasaina matetika mihitsy io a io itsy volana io zany de noho izany tsy miasy io zany satria zao mavakio ny rina any io lana fejour 24 aotra 10 momba fividiahana le filohan'ny république voalohany io a jereo ny andiny fa 10 a sy andiny fa 9 nazy zany a io le hoe liste ny candidat tena farany liste définitive de candidat de milaza mazava tsara le andininy enina ambe folo zany article 16 hoe publié au journal officiel de la république de ao amin'ny journal officielny zany gazety mpanjakana de ampahafantarina ny voaka amin'ny fomba rehetra io zany a petadririny io a hainao amin'ny ena manjery io a sinsisy fa izao kosa le lazainy ny andininy fahafito hoe any fa 10 hoe ny CES arety zay ndra zany a arety ozy zany hoe manapaky zany karaza manapaky zany ny tena hoe rety ny tena candidat io zany le liste définitive le liste farany indrindra zany arety ozy a et affiche les noms
avec les caractéristiques zany hoe hitanao fa zany hoe tsy publie na ampiasain'ny andiny fa 10 fa affiché affiché ka tadio tsara rehefa mamaky lalàna isika tompoko a tsy ny andininy voalohany any vakina ny andininy faharoa ihany andiny fa vakido le lana manontolo a ary zay le hoe méthode d'interprétation systémique des normes juridiques na fomba fitadiavany hevitra lalàna hoe raha ohatra misy manahirakirany de ampitovina dotolo ny andiny rehetrrehetra zany na ampitovina koa ny lalàna anankiray a ampitoviana amin'ny lalàna anankiray kitatsika le teo zany fa le hoe publier fotsiny tsy milaza mihitsy izy hoe ahoana publier de any amin'ny fahinana amby folo izy a vo milaza le hoe fomba le hoe iny zany a le fomba azahoana mamoaka azy de hoe avoaka amin'ny gazetim-panjakana zany ka raha amiko zany voalohany indrindra aloha zay ny milaza ndray matsy fa misy milaza ndray hoe le tondrozany hoe le lalàna iny le lalàna tsotra zao angamba tsy fantatritsika tadio tsara fa zao a tsy tsika malagasy ny adievitra fotsiny a na mifanakalevo tsika malagasy fa ny tena ataotsika hoe namorona an'iny ary aveza moa ny tondrotra iny a avy amin'ny sadeka iny ary ny sadeka moa de inona anglophone le tany a miteny anglisy zany hoe ny lalàna ampiarina any zany de le hoe système juridique de common law zany hoe amin'ny anglophone fa ny ampasana temitsika kosa système juridique de civil law na hoe latino germanique hitanao zany fa tena misy mahasamihafa tena misy fahamiasamihafa be any amin'ny système common law a tsy mamisy zany hoe ambaratonga ny lalàna zany hoe lalàna feizo de lalàna tsotra zany rehefa lalàna ny azy de lalàna law LAW zay ihany azy mba jereo kia boky lalàna na ny rasena mahita mamaky lalàna anglophone ianao e na ohatra fotsiny ianao any moa zany le rateandriamanitra de mety voaka angamba manao boky anankiray fantelona zao le hoe traité de procédure pénale comparée de io zany nampitovina amin'ny lalàna frantsay lalàna belge lalàna suisse lalàna amérikana lalàna anglisy sisy zany le hitanao any fa de tena misy mahasamihafa anazy mihitsy a fa raha ohatra zany amin'ny anglisy ny any ne tsy misy hoe source formelle zany hoe misy le lalam-pandrena tena voasoratra fa ny azy zany misy lalàna mameno azy zany teriny zany fa tena hafa mihitsy ny azy a ny fomba fijery ka samy hafa mihitsy ny fomba fijery reo zany hoe rehefa lalàna ny azy a mahafoaka n'iny dolo zany na lalàna feijour na zany hoe aminy zany ny feuille de routine de trany karazana lalàna lalàna na lalàna feijour na lalàna tsotra de voafeny dodolo mihitsy amizareo fa tsika mampisy any hoe tsika milaza hoe lalam-pandrena na fa iny zavatra ny ambony ty mba mananazay misy zany ka zay zany a tiako mba hanala ny ahiahinareo marina aloha fa le hoe didiny CES de milazany hoe nampiarina dolo izy ny lalàna rehetra misy eto Madagasikara sy ny lalàna resapireneny zay nakatoavitsika ka indrindra ny pacte international ny tia milazana amin'iny kamba de le hoe ataoko amin'ny teny français le izy a pacte international relatif aux droits civils et droits civiques voté en assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et ratifié par Madagascar le 23 juin 1970 zany hoe tamin'ny 1990 no nivoaka tany amin'ny firenena mikambana ary namafisitsika tamin'ny 13 jona 770 de tonga lalànatsika izy zany zay le hoe ataotsika hoe tadio tsara ampianarina amin'io zany ny européen hatramin'io zany a le hoe fidirana le lalàna ao moa zany le hoe insertion dans l'ordonnancement juridique interne fa loatra ndraiky io izy mikasika ny ataotsika hoe fifanarahana resa-pirenena de hoe applicabilité des normes internationales ka zay zany hoe rehefa ny avitsika izy a ny eketsika izy na ohatra koa hoe tsika koa miditra ao zany satria mety sanasitsika de am'izay fotoan'zay de manakera ta Madagasikara tsy afaka miala ianao fa de zay tsy afaka miala anao fa de ampiarinao ka tadio tsara fa zao ny andininy faharoa tepoka faharoa na hoe article 2 deuxièmement na hoe point 2 de milaza fa hoe miantoka izay firenena mifatotra ty fifanarahany ty fa manaraka ny moka lalàna didy aman-dalàna fanaraka amin'ny lalam-pandrehana sy ny didy aman-dalàna amin'ny firenenay ka ireo lalàna feijour sy namandretra mivoaka asika ireo zany a reo zany no ampiarina reo no fampiarana anisan'ny pacte voalazanareo a CES io zany
ka zay eo milafiny lalàna fa milafiny fitseriko ianao président ny ACCE teo aloha tsy hoe mitsara ny CES tsika koa fa amin'ny lafiny araky ny lalàna ve nety ve le fampidirana misy candidat farany aniny fitserinao sa ahoana sa mety misy fomba hafa ny tokony natao za aloha de sarotra amiko misy le ame valiteny entina momba zay satria zao hoe ahoana marina atao ny eritreritra zareo fa zao raha ohatra nisy an'ireny ataontsika hoe crise reny a tamin'ndraiky amby sivifolo-jato sy arivo tadidinareo tsara ngambongamba fa nitaritiny président Jaffer Albert olona maromaro tonga tany amin'ny teny Bouddha nataotra daholo na tamin'ny président sitraka atao ohatra ny aya hoe ay ataony olona zareo ahoana raha kotomanao reo fa feno mihitsy ny zany hoe alao izy isory amy teo reny président Ratsiraka za de nazavakitao zany raha-pandriana voalohany indrindra aloha zia amy mahinanareo no angatahanareo fandalana azy en quelle qualité fa raha zany de tsy azo raisiny zay le hoe irrecevable zay fotsiny zany tonga de navakeo dareo zany de pour fo io zia ny hoe iza ny diso iza ny teny diso marina iny mbola tsy fantatra diso marina aloha tantarany tsararay avy zany fa hoe iza ny tena diso marina tamin'ireny fotoan'ireny zany a fa vozirentsika ny hoe ny toen'ireny tantara reny a fa izay fotsiny ataoko andareo zany ka ny zany de nanao le hoe fomba fijerena ny tena evidalina finosotry lalàna anankiray de io zany le hoe méthode d'interprétation des normes juridiques asana misy hatramin'ny fito-pejy angamby izay ny zaraiky tampikabana tao amin'ny ACC de hatraminy hoe fiainanana ino andikady fiainanana teo izy a na zavaika eo ndareo zany amin'ny mazay matonga fito-pejy an'le izy zany de za zany a ataka ny CES zany tsy ho tsara ndareo fa zao ny tsara araky ny lalàna araky ny fiainanana ataoko ary araky ny conscience-ko zay zany satria o zao hoe tsy maintsy mitsara ny vahoaka tsy maintsy mitsara ny tantara ka aza mamela tantara ratsy a manahirana ihany fa raha ohatra ka hoe mba mamela tantara de aleo mba mamela tantara tsara ihany a ka za koa tsy milaza anareo hoe diso nareo nao marina nareo fa zao ny zavatra fantatry zao a ary toy ny tafika andrefa tanàna de zao sary amin'ny ina moa ny filazazy de aponga miantonao izy ka zay mandalo izy de midaboka daoly zany misy zao ny tena fandehany ary androany za gaga atao anatin'ny gazety ry sendra namaky ny gazety express zany ny titre fotsiny ny lohateny fotsiny tonga de hitako de hoe mangataka ny sadek no iran'olona telo de oza mberaka fantanina zany Andriamatoa Davidson voalohany indrindra aloha zany hoe apetraka amin'ny fahendrentareo zany le izy kamba fahafantarako azy fa hoe ahoana zany le fomba izy nametrahany fialana movy hoe mbola mahazo miala eo mipetraka le fahateny anankiray misy candidat zao hoe mbola mahazo miala ve ka zay indrindra mantsy misy candidat anankiray zao tsika tsy nanarina izy zay hoe nametraka fialana araky ny eniko fa tsy tanymasoko aloha zany nametraka fialana izy nefa efa vita efa dilany lay valo amby roapolo aprily zany ny andininy fahasivy ao amin'ilay lalàna fehizoro roa amby folo amby roa arivo tsipika aotra de mby folo mantsy de milaza fa rehefa dila io fiam-potoana io tam'valo amby folo aprily io de tsy azo tsoahana tsony ny filatsahanao de aso zany iza ny maefa andray aloha le fialana inona ny hevitry le olona mandray ny fialana zany sa ahoana sa tonga de milaza fotsiny am'voaka malagasy hoe milaza amin'ny eno manjery hoe za tsy latsaka zay ndray zavatra azo ataony zay fa anoanandrano anoanandrano nangambo zay mety azonao teny angambo zay anao comité de soutien ngamba zay ngamba de mety azonao taony zany fa nazanona sanay renao candidat foana candidat anao de zao ary raha sy diso fa za ngamba jeronge fa atao ohatra ny efa nisy zavatra teo aloha na hoe précédent tao nisy efa nanala ny candidature iny de tsy zakeny ny fisaranavo de
tany amin'ny tandrifinanarana zany a aotra zany a satria tsy nandefa bulletin mihitsy izy tamindreny zany le mbola samy nandefa ny bulletin ny dodoly a tsy manambola izy nandefasany le bulletin zany de zay zany natonga azy hoe aotra na hoe asambonisy asa nisena bulletin vitsy any angamba teto Tananarivo de mba iny fotsiny mba isan'ny vatony zany fa ny anarany ny sariny ny narana la colonne misy azy a tokony zanonao ihany a raha tena hanaraka ny didy amandarana zany isika sao ndray matsy antondraikio iny a angatahandreo fanafoana ny fividianana zay ny tena ataorako mihitsy hoe alao misoroka zay mitsabo de hoe de nzao zany a de anao mitandrina tsara isika alao misoroka ozy a fa manahirina le mitsabo da ahoana raha mijanonao izy nefa le olona tsy maintsy miala de zay de tsy candidat anao nefa tsy maintsy miala de voatsy ero zany gazetra azy ozy hoe tsitako vao ozy hoe anjaran'le olona tsarary avy anjaran'ny conscience le olona tsarary avy a no mahita an'izay satria ny aho zany de hoe mivoafika le raha nataoko a za koa sy milazany hoe iny tena marina fa zay ny hevitro zay araky ny teneniko a ary io moa fantarao tsara fa hoe ny mpanao boky ny tena moa zany isyny mpanotra boky zany zao am'zao fotoana zao de io no atao hoe auteur de samy mety samaniheviny a misy mitovy a mety misy samaniheviny angamba fa de ary ny azy ary ny a de azoko azavaina mihitsy a antsipri mihitsy a manana toakevitra be debe anazavana an'izay fa raha fandarana marokany ty miasy mety soampy an'izay ona efa mamaraparana atsika président ohatra inona zany zao mahasamy hafa ny ACC sy ny CES hoan'ny olona am'ty fividianany ty zany hoe zao ny aloha de hoe ny tena antony marina tsy fantatro hoe nahoana moa nasono tamin'ny ACC izy io satria ny ACC nefa zadra raha momba n'izy io zany kanefa moa nisy antony zany izy io fa za tsy de fantatra hoe inona ny antony zany fa tsisy mahasamy hafa mihitsy a ny ACC sy ny CES satria zao chambre an'io efitra ataotsika efitra anankiray zany a ao amin'ny fitsarana avo a momba ny lampandrena ary zay ny tena mampanahirana satria zao noho izy ao anatin'ny lalan'ny fitsarana avo a na ny lampandrenana na lalàna fehizoro zay mife ny fitsarana avo a misy andininy dodolo reo milaza fa hoe tsy azo anaovana fampakarana tsony mihitsy io tsisy lalaka le tsony mihitsy tsy afaka maka izy anao tsy afaka maka tsony fa hoe ary tsy maintsy ampiariny androm-panjakana rehetra ampiariny fisarana rehetra ny didy avoakany zany s'impose à tous les pouvoirs publics aux autorités judiciaires à toutes les juridictions zay zany izy raha ohatra ka hoe am'teny frantsay raha ohatra hoe ampoeziny zany a zany hoe aucune voie de recours tsisy mihitsy a hoe tena tapidalakarizy zany de hoe asy zay zavatra atao am'izay zany fa zao kosa nefany ny fisarana avy ihany raha ohatra ka hoe misy taratasy mandefa makanika ara-dalàna ny fandefasan'ny loha taratasy raha ara-dalàna ozy ihany any hoe recevable de am'izay fotoana zay mety andinika izy de hoe afaka amin'ny manisy izy zay hoe didy hoe nisy zavatra tena tsatare tokoa ny ohatran'izao réviser ny zavatra atao zany réviser la position satria matsy ohatrohatra fotsiny zao nilazany hoe mipetraka koa le fantanina am'reo le hoe fialana tsy le hoe tonga de miala ihany iny ro de tena tsy marina mihitsy iny vakeo dolo le oralandreo a ampitivio dolo le oralandreo a fa tsy marina mihitsy tonga de mametra ampialana raha vo napetaka ny petadrindrina publier vola ny affiché ny CES fanolalana de milazany hoe na ny andininy fahafito andalana faefatra na ny andininy fahenina ambe folo am'le lalana fenyle fidiany république de hoe publier au journal officiel fa ny CES de hoe arrête et affiche zay any azy mbola zao zany a ka noho zany de zao ny zavatra mety hiteraka koa de olana de zao hoe ahoana ino le fisoana azy tolozao zay de milazy fa leonaka telo prime ministre filohan'ny filan-kevitra amboniny tetezamita ary ny filohan'ny congrès tetezamita de milazy io fa hoe tokony isy lalàna amariparitra ny fomba fampiarana an'io za moa fa nangataka ny tompony arakira foana hoe avao io lalàna io raha ohatra ny prime ministre nolatsaka candidat io no anahirana mihitsy tena nahirana mihitsy tsisy tena tsisy lalakale fa zao raha ohatra ndray nke zao raha ny filohan'ny filan-kevitra ambony moany tetezamita na filohan'ny congrès tetezamita no ataotsika hoe candidat zany tsy mety ho candidat de zao efa manana fitsipihatra zareo ny règlement intérieur
mifidy de raha banga ny toerana de mifidy izy de hoe mandrapivoaka ny lalàny zany a de io na mpiariny kanefa kosa mbola miangavy ihany a miangavy atanandroa aroany ny tondrotra aloany manaraka ny lana manakery de mbola sy tara loatra avoa le lalàna hoe ohatra fotsiny le lalàna avoaka de hoe mikasika ny filohan'ireo androm-panjakana anankiroa zay tsy voafidy mbo mpikambana de ny fitsipika-natiny no ampiariny tsotra fotsiny zegny andininy faharoa raha ohatra ny premier ministre ny miala de lazainao zay hoe zao zany ny fomba fanondrona ny premier ministre raha ohatra izy no tsy maintsy miala satria ka ataontsika hoe milasako candidat izy na amin'ny filohan'ny république na efa tara moa zany raha izao hoe efa tara efa tapitra efela ny valamboropolo aprilika fa ohatra milasaka fotsiny de sombavamboaka izy ohatra fotsiny za fa za kory araka fatarako azy a tsy latsaka mihitsy satria tena tsy ala mihitsy izy a raha tsy vita tetezamity ty a ary ovina moa farana tetezamita raha vo mipetraka amin'ny toerana vita ny fiainanany filohan'ny république voafidy voalohany eo na premier tour za tsy mino fa misy amin'ny premier tour de vita zany a sao de mamerina rey nareo ny tamin'ny Dakar 1 voalaza ny président atsiraka inky zao tsy laza fanampony tsony satria mahafantatra ny tsipriny iny mba tsy animba ny fihavanana tsy anampy le voalaza ny président atsiraka tsony a Dakar 1 oko zay ny premier tour de vita fa zay raha ny amin'ny deuxième tour zany a amin'ny fidirana faharoa rehefa vita le fametrahana azy amin'ny toerany a vita ny fiainiany a araky ny voalaza indiny ny fasiamroapolo any tondro satria tady io tsara fa io no lalàna natao ivoasika amin'ny crise zay a ary voalaza ny ataontsika hoe ny ray aman-dreny mijoro angamba tamin'izany fotoana zany no hoe ny azy moa ataony hoe fanahin'le lalàna esprit de la loi ny akory zay ny satria l'esprit tena ohatra ny tena dika teny tena mivantana zany fa ny akory de hoe le tena FDIB antony ary finosy ny lalàna io zany izy zany de toko hoe le esprit de la loi zany zay ny a ny eritreritro zany fanontaniana alohan'ny teny farany avy aminao ahoana ny eritreritro mikasiky ny ataon'ny FFKM ataon'ny FFKM dia za aloha de miarahaba soa miarahaba tsara amin'ny andraisan'ny FFKM andraikitra satria na vola betsaka izy a mpanao politika maro zany ny indro kely fotsiny zay indrina lazainy be somaro zany de hoe nanina reny de ohatra somary tratahoriana loatra fa raha alohany e zao fiatsiny FFKM zao rekanao Andriamatoa Davidson fa efa milaminy efa ela angamba tsy misy efa taona mahery ohatran'izao ity katra tetezamity tya araka ny voalazany Ramatoa Ntendeany moa hoe tetezamity atr'zany sisy fa gamba ozy aby hoe roa taona fotsiny de vita le tetezamita raha ohatra ka fa nandray andraikitra de ny ampiandohana mihitsy a zao to amin'ny FFKM ka ny any eritreritro na ny FFKM na ny FFM filankevitry ny fampivahana malagasy zany dia miara-miasa reo a mitoy ny asan'ireo anarina ny fomba toetsaina malagasy am'izao fotoana zao fa tena ohatra ny simba misy mahatsiravina misy a satria mamono olona ohatra mamono akoho sisa am'izao fotoana zao manaraka zany a mitombo atraizatraiza ny asan'ny ataontsika hoe reo banditisme zany ka mba filazazy am'izao fotoana zao miorooro misy zany malagasy eritretra am'izao fotoana zao ka io famerenana ny toetsaina maha-malagasy fitaovana malagasy io tsy vita ndray andro tsy vita ray volana io tsy vita heritaona io a ka de mampirisika anareo FFKM maro makasitraka anareo raha mbola afaka anohitra trany ianareo a ny fitazan-tsaina ary ny fitazam-pana ny malagasy tsy vaky volo a ary toy zany ko ny FFM de ataovy a zay ampiavana nyty malagasy Madagasikara tikatra fa ny tena ataontsika hoe manakarentsika na arena ambanin'ny tany na arena eto amin'ny tany na ambonin'ny tany ninonino zany anansika to zany na ny olona manakarena olontsika no tsy rity ny olona misy tsika tany veran'ny tany tsika malagasy fa am'izao fotoana zao tompoko de tondroy ny olona molitra raha vo hoe malagasy ndrainray de misy menatra misy a raha vo hoe malagasy de hoe hay malagasy ianao tonga de ohatra netaka tahany olona zany aniverany any ary betsaka nefa nyteny tamikeo zany a fa tsy hoe olona tokana fotsiny any eny ah président honoré Rakotomana misaotra anao ny vahita anatin'ny fandarana manokanokany ity zany ary tena mensy fanazava-kevitra misy teny farany tianao atao ve zany hoe de araky ny teniko to zany a na isika zay manao lalàna na isika zay mampiatra lalàna
de aoko sika isoroka amin'ny fanaovana le lalàna jerevana daoly a ny antsipri ny tokony azahoana hoe miala amin'ny hoe mety hodisadisa isika mpampiaritra lalàna kosa fi sy rano zany ako sika isara araky ny lalàna voalohany indrindra fa raha vo tsiona araky ny lalàna zany a dia fanjakana tsy tandalàna zay zany de fanakira izay faharoa ako sika itsara araky ny fianianana zay ataotsika ary ny fahatelo a ako sika itsara araky ny consciensesika aoka tsy enentsika sika ny consciensesika aneorinany zay hany ngamba ny ataoko hoe teny farany angamba amintsika rehetra zany ary misaotra sika rehetra zay naharitra ny eno a ary raha ohatra moa isy mbola tsy azoazonareo zany a de mbola vonina ihany ny tena anazava-bebe koa an'izay a satria ny fotoana moa manana fetra fa de teza hoe manokana ataotsika eo fotoana manokana misy a ary misaotra andriamatoa davidsona ny anso tam'zany fotoana manokana zany ka nisy somary nisy fahamaizana ihany atsika manaraka ny fandarana moa zany hoe somary nisy fahamaizana ihany moa zany amin'ny raharam-pirenena miazakazaka am'izao fotoana zao a président honoré Kotomana misaotra anao be da be a naneny zay fanazava-kevitra eo amin'ny lafi ny lalàna hitanay mihitsy anao fa tena voafehanao ny lalàna maray mandre sy mpampianatra moa zany izy a no tonga teto a nanazavatsika nreny fantanena be dehibe ao anatin'ny sainy tsara avy ary mino fa mantomboka me mazavazava aminao a nitoetra raha am'izao fotoana zao de zay de mamla presque indray a tompoky lahy sy tompoky vavy efa ny audiodio ambaravarina ny zandary miisa telo amin'ny valopolo ny olona tanteraka ny makidy madagasikara kanefa rahalana sivy amby efapolo amin'ny zato tapidraiky vitsy a mba sotrovahiaaraka